Didin'ny lalàna anatanteraka fanambaram-pananana ny mpitantana ny raharaha-mpanjakana Isatsokajiny hoy ny Bionko. Fitandrona ny fangararana sy ny ady amin'ny kolokolo no antony nametrahana ho lalàna ny fanaovana fanambaram-pananana hoy ny Bionko araka izany tesaziany lalàna ihany koa ireo izay tsy manatanteraka izany ho fanambarana-pananana izay avaozana isa-taona ho an'ny mpitondra fanjakana isanambaratongany misy rahalamindray ny fetra Andriamananjara. FDB no resahana nandritra ny fivoriam-beny ny vondrona afrikanina farany teo ny ady amin'ny kolokolo aty amin'ny kantinanta afrikanina. Ny lalàna momba ny ady amin'ny kolokolo no mametra ny amin'ny tokony anaovan'ny mpiasa-mpanjakana ambony ny fanambaram-pananana hoy ny Bianco. Modely tokony arahana ahafahana manatanteraka ny ady amin'ny kolokolo ka mampirisika n'ireo tompona andraikitra ambony izay voatery ny lalàna tokony anao izany anatanteraka ny adidiny amin'ny fanaterana ny fanambaram-pananana. Fankataovana ny lalàna misy ny antony ny fanambaram-pananana hoy ny sekretera jeneraly ministera amin'ny postra anatanteraka fanambaram-pananana teny amin'ny Bianco araka izany ny mpiasa ambony teo anivon'ny ministera ny postra sy ny fifandraisan-davitra androany. Manefa ny adidinay izay eo amin'ny ministerany postra fifandraisan-davitra ary fampivoarana arakajy mirindra anambara sy anaty aty amin'ny Bianco ny fanambaram-pananana ny tompona andraikitra ambony tsirairay eo amin'ny ministera. Araka ny nambaran'ny filoham-pirenena tamin'ny fanehoana ny vina sy ny fisandrantana 2030 dia mila modely ny mpiasa-mpanjakana ambony ny tompona andraikitra tsirairay ho an'ny fiarahamonina. Izay no mahatonga antsika manefa ny adidy izay tokony atao anehoana fa firenena tsara tantana sy tandalana i Madagasikara. Avaoziny isan-taona ny fanambaram-pananana ho an'ireo mpiasa-mpanjakana ambony isan-tsokajiny. Efa nampitandrana ny Bianco ny faran'ny taona 7 fa hisy ny fampiarana ny sazo ho an'ireo tsy nanatanteraka izany.